ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity an'io ry-havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Luka 5:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:30. Luka 5:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tany an-tsaha ny zanany lahy matoa ary nonody izy ka mbity eo akaikin'ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Ary ilay ankizilahy taminy, tonga ny rahalahinao ka nahamono ny zanak'ombina fanirainao satria efa tafaverina soamantsara eto aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy netiniditra. Ary nivoaka ny rainy ka nampandroso azy. Fa izy namalaka nanao tamin'ireny hoe, indro izay elizay ao no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy. Nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanako kosa aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanako io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga dia namono azy ho azy ny zanak'ombina fay ianao. Ary hoy ny rainy taminy, anaka, ianao efa eto amiko mandrakariva, anao avokoa izay rehetra ananako, fa mety ny mifaly sy miravoravo, fa ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Amen. Arak'izany ry-havana dia ny fihetsikailay zokon'ilay zanak'adala. Izay no hitantsika azo amin'n'tidana ity ampahatsoratra masina izay novakitsika teo ity. Ary dia misy reto famarinana roa reto ry-havana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia ny hoe, nanao fety ary namono omby ho an'ilay zanak'adala ny rainy rehefa niverina izy. Nanao fety ary namono omby ho an'ilay zanak'adala ny rainy rehefa niverina izy. Hitantsika izany ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ary ny andininy 2:30. Etsika rafina dia mahita hoe tantara ireto moa ny tantaran'ilay zanak'adala izay fanoharana izy io, ary Jesosy mihitsy no nanao ity tantara ity mba ahafahany mandresy lahatra ireo fariseo sy mpanora-dalàna izay ratsy fijery nahita azy mifanerasera amin'ireto mpanota toy ny mpamory hedra sy ny vehivavy janga ireto. Dia izay no nahatonga azy nanao io fanoharana io mba hatsapahan'ireo olona ireo fa tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra izany hoe mpanota manantona azy izany. Ka tantaran'ilay zanak'adala no nataony ohatra. Efa nisy tantara ihany koa aloha nambarany ny amin'ilay farantsakely sy ny toy izany. Nisy lehilahy anankiray izy nanana zanaka amin'ny rahalahy dia lasa ilay zandriny dia nangataka ny fananana rehetra dia lasa nandeha tany. Nalainy ny anjara lovany dia nilaniny nampiasainy tamin'ny filandrady sy ny faratsiana rehetrarehetra tany ny zavatra rehetra dia resy tany izy ary tena lasa farahidiny mihitsy. Lasa sakafihinany kisoa aza no haniny dia tonga saina izy dia niverina. Ary rehefa niverina izy dia tena faliny ray vao nahita azy lavitra fotsiny dia onena azy izy dia niazakazaka namihina ny voziny sady nanoroka azy. Dia ilay zanaka moa tonga dia niteny nandohalika dia niankohaka dia niteny hoe mifona, efa nanota teo anatrehanao, teo anatrehan'ny lanitra, tsy mendrika natao hoe zanaka ao intsony, atao voisan'ny ankizilahinao aho sy ny toy izany. Fa tonga ilay rainy dia faly dia naverina daholo, ndana alaivo ny kapa, alaivo ny peratra, soloina ny akanjony, andao alaina ny zanak'ombina fa zany hoe nanaovany fety be. Ary rehefa tonga avy any ilay zokon'ilay zanak'adala, avy any an-tsaha avy any izy dia naheno izy ilay fety be dia nanontany ny olona izy hoe fa ahoana fa misy inona ao an-trano izany, vinona ka niaton'izao disy mozika be maneno be ao an-trano izao. Dia hoe tonga ao ilay zanak'ilay zandrinao, tonga ao izy dia zao dia faly be mihitsy ny raina. Zany hoe nanaovan'ilay rainy fety be mihitsy. Raha maha olombelona moa izany dia matetika raha misy olona avy nanao adalàna sy ditra izany no miverina dia tonga dia mety hoe fibedesana, fandatsana, kapoka no miandry azy. Izay foana amin'ny ankapobeny ny zava-misy, fa ny zavatra hitantsika eto dia tsy izany mihitsy. Fa tena ny mifanohatra amin'izany. Fa rehefa niverina ilay zanak'adala dia izao fety, korana, fifaliana, namonoana ny zanak'ombina fa izany hoe ilay omby tena nahatavy indrindra mihitsy no novonoina, ilay sarobidy indrindra mihitsy no novonoina
ho an'io zaza izay niverina io. Inona ry havana no lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ry havana ny mpanota izay miverina. Ary moa tsy izany ve ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Fifaliana lehibe any an-danitra ao sy ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Ary izany fomban'Andriamanitra izany mihitsy no tokony fomba fiainantsika olombelona amin'ny andavanandrom-piainantsika rehetra, eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra izay mifanerasera amintsika. Ataoko fotsiny izao manana namana ianao, dia asa na ratsy ianao ilay namanao, tena tsy te herika anao intsony izy, niala taminao izy, nanao ratsy ianao sy ny toy izany izy, fa avy eo izy tonga saina dia nanantona anao indray. Ary rehefa nanantona izy dia niteny mifona fa zao ahoana ny fihetsika ao, manao fifaliana lehibe ve ianao no amin'izany fiverenana izany, sa ozy ianao manao hoe eny raisiko aloha ny fifonany fa za tena maka distance be aminy mihitsiny fa ohatran'ny hafahafa izy izany hoe mbola tsy tena faly ianao ny amin'ilay fiverenany, fa ohatrany hoe tsy maintsy nandray fotsiny ilay fifonany natoy izany. Tsy izany nampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika eto, fa rehefa miverina izy raiso amin'ny fifaliana ary tena hanao fety mihitsy, ahitany ny fahatsaranao sy ny fitiavana lehibe izay anananao. Sarotra ihany izany, ataoko fotsiny ohatra hoe vady, dia lasa izany ilay vadinao nandeha tany dia niaraka tamin'olona tany, tsy nipody izy nandritra ny 2 volana. Dia rehefa miverina avy any ve izy toy ianao paster, ahoana ny ahafahako hoe mandray azy dia tonga dia anaovako fety be ve? Tsy ho vitako izany. Fa tena izany mihitsy ny zava-misy eto hoe rehefa niverina ka reraka avy any izy, mipepopepo avy any izy dia nifona ilay vadinao izany, dia izay mihitsy izany no tokony ho izy. Fifaliana lehibe nandraisanao azy satria niverina izy, mpanota, nibebaka, nanantona. Indraindray moa tsika manisy reserve foana hoe alao mihitsy aloha jerevana kely aloha ny fisehony izay vao anina fa sao dia falifaly eto anefa n'izy ary mbola tsy hiova akory. Tsy izany ny hitantsika tamin'ity rain'ity ravana. Tsy niteny mitsy hoe alao aloha endrasana kely eritaona, ka rehefa hita fa tena mipetrapetraka sy mipiripirina amin'izay ty zandriny kely ity dia izay tsika vao hanao fety be. Fa vao niverina izy dia efa niraisiny tamin'ny fifaliana, maneho izany fa tena sarobidy, misy fitiavana lehibe ao anatiny ao. Tsy ilay akta izay nataony, tsy ilay vola very, tsisy dikan'izany ho ilay rainy, fa ny zava-dehibe amiko zao tonga ny zanako efa maty io, fa velona indray, efa very io, fa hita indray, izay ilay famonjena izay noraisiny izay. Sarobidy izay, ary izay no antom-pifaliana, izay ilay fahaveloma izay no antony izao zavatra rehetrarehetra hitantsika eto zao. Indraindray ny ravana mampalahelo ny zava-misy any anatin'ny fiangonana any. Misy olona ohatra mandeha miala amin'ny fiangonana izy dia mandeha any amin'ireny karazana fiangonana izay ambara hoe sekta ireny. Dia lasa any izy, avy eo izy niverina. Dia rehefa niverina izy, tsy fifaliana ny nandraisan'ny fiangonana azy, fa tonga dia fitsipika avy hatrany napetraka hoe io olona io tsy mahazo ay miverina izy, zao tsy mahazo mandray fanasany tompontsony izy, verina mianatra katekomena mihitsy izy, ary io olona io tsy mahazo mandray fitenenana ato am-piangonana mihitsy ny aloha, zao raisitsika ho toy ny parazita ilay olona, ho toy ny virus izay atahorana mihitsy. Moa tsy izany ve nitoetra ny fariseso ny mpanorandalàna izay nanakina ny Jesosy amin'ireto olona mpanorandalàna sy anona manantonantona azy reto? Tsy izany mihitsy, fa rehefa miverina ny olona dia raiso amin'ny fifaliana, raiso amin'ny fifaliana izy, satria efa zava-dehibe izany hoe reraka avy any amin'izay nalehany avy any izy, tonga saina izy dia niverina tao amin'ilay fiangonana ihany izy rehefa avy eo. Zava-dehibe izany drabana, na any anatin'ny sampanana azy, fa peritreretana ho antsika an'izao zavatra misy izao tena tsy izao mihitsy manko ny zava-misy iainantsika, fa ny mifanohitra. Raha niala tamin'ny fikambanana ilay olona ka niverina, dia ahoana ny anaovantsika azy? Tonga dia anaovantsika hoe zao. Indray mandeha raha nisy olona vao nitaraina vao tsy ela akory hoe nametra-pialana ilay birao, dia avy eo rehefa nametra-pialana izy dia nijanona mpikambana tsotra, dia tonga dia ohatra ny zaran'ilay mpikambana sasany ary nametra-pialana izy, tonga dia napetra ny lalàna hoe manomboka zao izay olona rehetrarehetra nametra-pialana tsy mahazo fidiana intsonitsony ho birao. Zany ve tsy midika hoe zany hoe raha hiverina izy zany, raha ho tonga saina izy zany ka hibebaka, satria taty aoriana tonga saina ilay olona hoe tsy nety ilay nataoko, fa maniry hiverina hanonitra, tonga dia efa izay bare ilay lalana hoe tsy mahazo mandray intsony ianao satria ianao efa tametra-pialana any. Zany hoe ny olona lavo, ny olona tafalatsaka dia ohatra ny voamaika tsy niritsika ao ihany,
tsy avelantsika hiarina mihitsy ary zany ny tena zavatra mampalahelo indraindray izay misy amin'izao fotoana izao. Ianao tadidio fa natoinona fahalaviranao, natoinona fahalavonao, natoinona fisarahanao tamin'Andriamanitra noho ny adalana sy ny ditra rehetrarehetra aza mba misalasala zany ry havana. Tsy mandatsanao Andriamanitra ary tsy hibedy anao izy fa raha miverina anao dia tena ho raisiny ary anaovany fety be ho averiny hatramin'ny voalohany ny zavatra rehetrarehetra satria izay ilay Andriamanitra fitiavana izay, izay ilay fitiavan'Andriamanitra izay. Ary zany no ampianarina antsika eto amin'ity tantara ity. Manahoana ny fandraisantsika ireny olona lavo n'izao fiainana izao ireny. Be dia be ny ravana ny olona lavo amin'izao fiainana izao hoe lavo ny fijangatsangana, lavo ny fisotroana, lavo tamin'ny adalana samihafa ilay olona. Aiza no andraisantsika an'ireny olona ireny? Toerana tsara ve izay ahafahana mifaly sy tena hoe mikorana mandray azy mihitsy, sa ahilika sy atao anjorom-bala ireny olona lavo ireny? Fa ireny indrindra no nahatongavan'ny Tompo ka nilazany hoe tsy avy antso ny marina fa ny mpanota izay bebaka. Raha mbola tsy hisakaiza amin'ny mpanota isika dia tsy mbola hisakaiza amin'ny Jesosy Kristy izany, satria Jesosy Kristy reny ny sarobidy aminy, ny manarina ny reny, ny mitaiza ireny. Otsika hoe ka iza ny ary pastera olona mbola tsy vonina Iove? Na vonina izy na tsy vonina, rehefa jerevanao ilay tantara mbola tsy niteny akory ilay zanany fa hitandray ny avy lavitra fotsiny dia efa niazakazaka izy na mihina azy sahady. Ny fitezam-panahy atao aminy rehefa avy eo mbola resaka hafa indray iny, fa ilay fitiavanao mandray azy sy mikarakara azy zava-dehibe izay. Aza ho raisina ho toy ny fahavalo ry havana ny mpanota, fa raisy ho toy ny namana mba hahafahanao mamonjy azy. Fa izany no ataon'i Jesosy Kristy izay hitantsika eto. Ny fanontaniana izay mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe manahoana ny toe-ponao sy ny toe-panahinao eo anatrehan'ireo olona izay ambara fa mpanota eo anivon'ny fiarahamonina, na ihany koa ireo olona izay miverina manantona an'Andriamanitra izay mba mitady an'Andriamanitra ireny. Anisan'izay manosy-botana anazy ve sa anisan'izay mandray azy amin'ny fifaliana ianao? Mitaona anao ary havana, raiso amin'ny fahafaliana izy. Fa na ianao koa azany dia izany koa nanaovan'Andriamanitra anao, izay tianao anaovan'Andriamanitra aminao dia ataovy aminy koa. Rozy ianao hoe rehefa miverina amin'Andriamanitra dia tiako mihitsy anaovan'Andriamanitra fepetra be dia be ny fiainako dia babana tsy avela manao an'izao aloha sy ny toy izany dia izay atao izany amin'ilay olona izay miala ireny. Ka miverina anio ry havana, tanterao, andetsika hianatra ny Tompo dia izay fomba ny Tompo no ataontsika ka angataka ny herin'ny fanahy masintsika mba hahafahantsika manao izany. Fa raha amin'ny herin'ny tenantsika tsy vita satria tsy mahay manala an'io fahatezerana io tsika. Fa raha ny fitiavan'i Kristy no mitoetra anatintsika dia vitantsika izany koa dia miankina tanteraka amin'ny herin'i Jesosy Kristy hanatanteranao izany. Ny faharoa izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe tezitra ny zokon'ilay zanak'adala nahita ny fihetsika nataon'ny rainy tamin'ilay zandriny. Tezitra ny zokon'ilay zanak'adala nahita ny fihetsika nataon'ny rainy ho an'ilay zandriny. Hitantsika izany amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30. Etsika ravana dia mahita indray hoe tezitra ilay zokony. Ary ny hatezerany dia izao tsy netiniditra tao amin'ilay trano izy fa tokony nijanona tao ivelany tao dia lasa moa ny olona niteny tamin'ilay rainy tany hoe ilay zanako alamatoana tsy mety miditra fa tezitra be ambadika ao dia lasa ilay rainy nivoaka nampandroso azy dia fa ahoana fa misy inona, tonga izy dia avo be mihitsy avy any dia hoe zaho izy hatramin'izay mipetraka teto tsy hitako izay tsy nataoko, za endry za ohatr'izao zao inona mba nataonao tamiko? Efa nanome anay ianao na dia zanako kely anankiray ary avy eo mba nataoko hifaliako niaraka tamin'ny sakaizako. Fa maninona io rahalahiko io izy ny tonga avy any, efa nandany ny fananany rehetrarehetra tamin'ny vehivavy jangy izy, vao tonga avy any izy tonga dia arovanao zanakombina fana aminonao azy. Fa ahoana izao zavatra izao, tezitra izy. Ary nampitaha mihitsy izy, nampitahany tamin'ilay zandriny izany ny fiainany dia nahatsiaro ohatrany hoe latsa-danjy izy. Interprétation moa izany ny azy tonga izy izany dia nieritreritra hoe tsy tian'ilay ray ny ve sa hoe ahoana ny anaovanao fa maninona izy nataonao zao dia maninona za tsy anaovanao zavatra ohatra zao fa maninona nefa ny za tena mendrika anaovanao zao, zany endry, zany mipetraka, izany zao, zany zao rehefa jerevanao ohatrany hoe misy fialonana kely ihany ao anatiny
misy fialonana ihany ao anatin'ity zokony ty ary na de endry ary izy rehefa nampitantany fiainany tamin'ny any zandriny teo de lasa mivadika adala ihany koa satria misy fitiavatena ohatrany hoe tsy faly izy nefa le rainy de tena ny tena fa mety ozy izy ny mifaly mety ny mifaly ary nampahafantarin'le rainy azy satria nalahelo moa izy toy izany hoe ianao tsy tokony alahelo anao tsy tokony ho tezitra anao fa zao anao daolony izy ananako reo ka tsy tsapanao fa anao daholo any areo tsisy tokony hoe andeha ho atao inona na atao inona fa anao daolo reo zay tianao anaovana andreo fa anao daolo ny fananana ambony rehetrarehetra reo ako fantatrao zany fa omby kely anankiray ve no omeko azy de zany ny ampalahelo anao toy izany fa anao daholo reo zavatra rehetra zay ananako reo de izay ny zava-misy teto lasa tezitra le zanany lamatoa rehefa nahita ny fietsika nataon'le rainy inona ravana ny lesona azika tsoahana avy amin'izany tandremy ry havana mampitantany tenanao amin'ny hafa fa tena ivadika lasa adala amin'izany ianao ho lasa adala amin'izany ianao be de be mihitsy ny zava-misy eo amin'ny fiainana izay ahitantsika an'izany ohatra fotsiny ao tokantrano ao de ny zanaka sy ny ray aman-dreny misy ilay zanaka sasany mampitaha le ray aman-dreny tsy manana eritreritra ninina mihitsy fa manome an'le zokony izy hoe ohatra hoe manome an'le zokony akanjo izy na nividin'le zokony zavatra anankiray izy de iny le zandriny na le anankiray fa mahita an'iny de mampitahatah eo hoe fa maninona tamin'ny aniversérako tsy nanaovana reo zavatra ohatra an'izao fa maninona amin'ny aniversera ny any nanaovana reo zavatra ohatra an'izao de lasa olana be mihitsy izy de lasa misy le ray aman-dreny tsy maintsy atao mitovy tsara tsy voatery atao mitovy tsara ampianaro mihitsy ny ankizy hoe tsy voatery atao mitovy tsara fa zay zavatra natao taminao aza ialonana mihitsy raha tsy natao tamin'ny hafa na zavatra natao tamin'ny hafa aza ialonana mihitsy raha tsy natao taminao fa ny zavatra rehetra de samy amin'ny fotoanany avy ny fankalazana sy ny zavatra ary misy contexte misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra misy antony daholo zavatra de mila ampianarina mihitsy ny fa sao de ny endrindray ny ho lasa dala ao anatin'izany na indraindray koa mpivady mety misy mpivady de mahita le rangana mahita le ramatoa hoe fa maninona ny raitapo aminao na ny havanao na ny namanao na le vahiny tonga ato iny anaovanao ohatra an'izao fa maninona ny zatsy anaovanao ohatra an'izao na maninona any tsy ataonao ohatra an'izao de le vadinao tsy manana eritreritra mihitsy hoe andeha hanambany ianao fa indray mandemba tonga le olona ohatra ankamba le vahiny de karakarainy be de iny de fa mampatezitra anao iny de fa mampabe fialonanao satria de diavinao ho anao daholo ny fitiavana sy ny zavatra rehetrarehetra tsy mety zany ry havana lasa manjary manana zao toetra misy fahatezerana sy filongolongina nataon'lay zokony zanaka dala zao tsika raha manana an'izany toetsainy zany koa fa misy contexte daholo ny zavatra rehetrarehetra eto zao hitantsika le contexte hoe efa maty ozy izy ny everako androny efa velona indray izy efa very fa hita indray de izay no antony zao fety lehibe zay atao androany izao ka tsy voatery ho azonao le izy fa zay fotsiny aloha hoe samihafa daholo ny fomba handraisana ny olona rehetrarehetra ka aza be fialonana fa mionona foana amin'izay zavatra rehetrarehetra misy eo aminao fa ianao any ny tompon'ny zavatra rehetrarehetra ary tahaka izany ihany koa any am-piasana any mety misy mpiasa vaovao tonga de le mpiasa vaovao tonga de asa voakarakara be na koa tonga de nahazo promotion le mpiasa vaovao mialina am'izay le mpiasa teo aloha fa maninona zay teto foana niaritra ny rehetrarehetra teto zay no nahatonga nyity sosiete totoy izao tonga avy any tonga de olona vaovao be avy any ndray ampiakarina ry anany ry de lasa velo-pialonana de tezitra ary moa tsy zany fa nitatsika na de amin'ny resaka tontolo politika ary ane misy an'izany mihitsy hoe zahay no niarany tolona teo ka maninona ny olona tsy nitolona avy ry ananina ry no ampiakarina ry ananina ry sy ny toy zany mihitsy le fahadalàny le zokony zanaka dala zay hitantsika eto ary tena toetra tsy tokony anana zany satria io mampitantany tenanao ny amin'ny hafa io zany na tonga ny mpanao salamo ndray mandeha tena hoe solafaka mihitsy izy saiko solafaka ozy ny diako raha nahitany ratsy fanazy ambinina indraindray eo amin'ny fiarahamonina ao misy olona tao ambinina na mety misy ratsy fanahy asa angambany de nivavaka izy de nanantona n'Andriamanitra izy de fa tena olona ratsy fanahy ary rehefa nivavaka izy tonga izy de voafidy boro-piangonana ianao anefa to olona endry be teo ihany nandeha teo ihany fa tsy mbola voafidy ho amin'izany andraikitra zany mihitsy ianao de iny am'izay anao fa velom-pelonana de manaratsy hoe olona ohatr'ireny ve zao ve nefa nataony nandany fananany tamin'ny vehivavy-janga efa nanao an'izao zao olona mpanambaka vahoaka ve re ve de vidina ho lasa an'izao lasa zao lasa dekona ve izy lasa boro-piangonana ve izy ho toy izao ve izy
mangina ianao fa zany fomba fiteny zany mihitsy no fomba fitenin'ilay zanak'adala. Ny anjarantsika dia izao fotsiny ihany a, miara-mifaly amin'izay mifaly. Rehefa tsapana hoe hoay lany dekona ondrano, hoay tafiakatra amin'ny toerana ohatran'izao ondrano, hoay nahazo an'izao ondrano, dia miara-mifaly ny amin'iny fahasoavana izay niraisitiana ianao. Fa mahatsiaro tonga dia mahatsiaro misy fitiavan-tena e, mahatsiaro latsa-danja hoe tokony ho ahy io toerana io, maninona ny olona iny no nomena azy, tokony ho ahy io zavatra io, maninona ny izy natao an'izany. Dia tsy ho izany ane isika, tsy ho izany ane isika, tsy ho tezitra isika. Raha mahita n'Andriamanitra mikarakara mihoatra lavitra noho ny karakarany antsika, asa reny olona izay miverina ao aminy ireny, fa ho faly isika raha mahita ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra ny olona rehetra, satria izao miara-mifaly amin'izay mifaly, izany ny fitiavana. Ny fitiavana dia izao mifaly amin'ny fahamarinana. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao hoe tezitra ve ianao raha mahita fahasoavana azo ny manodidina anao, sa malahelo mitaonanao ary havana amin'ity an'io ity mba handiny tena ary tena hoe hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra raha toa ka misy zany toetra ratsy zany, hialao ny fialonana fa tsy mahasoa anao zany. Io mampitantany fiainanao amin'ny hafa io hoe tompo samy miara-ny vavaka teto ihany zay, nahoana izy ny toy izao, nahoana izany mbola toy izao ihany ny fiainako. Tsia aza mametraka an'izany fitenenana izany, fa izao fotsiny zay anjara nomen'Andriamanitra anao dia hifalio. Fa be dehibe koa ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra anao fa mety tsy takatra ao zany, fa aza tia tena hoe ho aninao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny fanahy masina no ankatao, fa raha amin'ny herin'ny tenantsika tsy vitantsika izany. Tompo ovay ny foko sy ny fanahiko, ahafahako manao izany sitraponao zany, izany vavaka angatahana. Raha fitinina izay rehetra nambarako teo dia izao voalohany hitantsika hoe nanao fety ary namono omby ho an'ilay zanak'adala ny rainy rehefa niverina izy. Raha miverina ianao dia tadio fa ho raisiny indray, ary anaovany fety be, fifalim-be ny fandraisana anao amin'ity an'io ty arariavana, miverena ao amin'Andriamanitra, fa vonona handray anao izy, ary izany koa no ataovy amin'izay olona rehetrarehetra miverina ao aminao. Ny faharoa, tezitra ny zokon'ilay zanak'adala nahita ny zavatra nataon'ilay rainy ho an'ilay zandriny. Tandremo mampitahantany fiainanao ny amin'ny hafa, olona tsy maninona anao akory, fa mampitahy ianao ny fihetsika izay ataon'iny olona iny amin'ny olon-kafa, dia mihevitra ianao fa tsy tian'ilay olona ianao. Tandremo zany riavana fa lasa adala indray ilay zokon'ilay zanak'adala, na dia endry aza, satria misy fialonana tao anatiny tao. Dia mahereza ry havana ny tompo ane hanadio sy hanafaka antsika amin'izay rehetra tsy nambolen'ny tanany ao anatintsika ao. Ho azy ny voninahitra. Amen.